fa mbola iresaka izay fikambana ny AZF izay ihany isika nitondra ny anjara birikiny amin'ny fanasoavana ny piraitanindrazana ny mpitantana ny AZF omaly maraina tetsy amin'ny Sieram-Pefilo nanomera izay manome aina manomera hoy zareo avy ao amin'ny mpikambana ao amin'ny AZF ka dia nirodorodo nanatanteraka izay adidy masina ho an'ny piraitanindrazana izay ry zareo avy ao amin'ny fikambanan'ny AZF. Izay manome raha manome aina tonga nanefa ny adidiny ho an'ny piraitan-drazana ireo mpitantana ny fikambanana mpiasam-panjakana mpanao fanatanjahantena izay mivondrona ao anatin'ny AZF. Mahasalama no manampy ny hafa ny fanomezan-drà hoy Andriamatoa John Love filohan'ny AZF koa manentana ny mpiasam-panjakana rehetra mba hanatanteraka ity adidy masina ho an'ny mpiarabelona ity. Androany 23 juin journée des Nations Unies pour le fonction publique zany hoe resaka asa-panjakana zany no resana ny AZF nisy mikarakara ny sport d'entretien ny fonctionnaire zany hoe ny araka le resana foana hoe misy le 25% le mandray anjara nany amin'ny terrain de misy le 75% ny fanomezana raha nefa anisany fitaizam-batana ary mitondra satria arakaraka ny afantaran'ny betsaka maro hoe ny raha dia anisany mahatonga fahasalamana betsaka zany mahatonga fahasalamana zany ho an'ny mpiasam-panjakana dia eo koa zany zay amin'ny mpiasam-panjakana zay miresaka hoe service public atsika zany hoe ny agent de l'État no responsable ny ankamaroany responsable amin'ny resaka service public zany amin'ny service public anazy zay miezaka zany zay manome zay azonay omena ho anatin'ilay mpiarabelona. Isany nandray anjara tamin'ity fanomezan-drà no karakarain'ny AZF ihany koa Andriamatoa Rakotomalala Norbert ny talen'ny fanoratana gazety mahery eto amin'ny MATV. Nambaran'ny filohan'ny AZF fa anetana ny mpiasam-panjakana rehetra ny AZF ary isy ny hetsika ny matetitetika toy izao.